Salamy, miarabana indray tonga soa eto amin'ny Rajika, pejy ny tontolo ambanivohitra. Te hianatra teny frantsay sy teny anglisy amin'ny fomba tsotra sy mahafinaritra ve ianao? Mba ahafantariko anao androany ity rakibolana iray ity. Rakibolana an-tsary voalohany ny lohateniny ary misy dikateny malagasy, frantsay ary anglisy izy ity. Mizara 5 ny votoatiny. Ny tenan'ny olombelona sy ny fiadanana, ny fianakaviana sy ny trano fonenana, ny sekoly, ny tontolo iainana ary ny fiarahamonina. Ary alohan'ny hanombohan'ireo teny adika ireo dia misy torolalana amin'ny fampiasana azy. Nanintona manokana tamin'ity rakibolana ity ny atsara ny sary ao anatiny ary koa ny soratra izay mazava tsara avokoa. Misy karazany roa ny sary ao, dia ny sary mitovy amin'ny sary natao tanana na dessin sy ny sary nalaina tamin'ny fakan-tsary na photo. Ny taratasy kosa matevina tsara, azonao avadibadika araka izay ilanao azy. Amin'izao fidiram-pianatra izao dia andeha ho jerentsika atao ohatra ny ao amin'ny pejy 770 izay mahakasika ny ao anaty kitapo. Ialana tsiny mialoha ny fanonana raha tsy mety tsara tompoko. Ny kitapo, le cartable, school bag. Pensily hazo, le crayon, pencil. Trousse, la trousse, pencil case. Hety, les ciseaux, pair of scissors. Cahier, le cahier, exercise book. Kitapo, le cartable, school bag. Gomme, la gomme, rubber. Sy ny sisa eo ambany eo. Eo amin'ny sisiny eo kosa dia misy fanentanana manao hoe tokony hianatra an-tsekoly ny zazavavy rehetra. Zava-dehibe ho azy ny manohy fahalalana mandritra ny fotoana ela indrindra izay tratra mba ahafahany manana asa tsara rehefa lehibe. Mitovy amin'ny lehilahy ihany izy, afaka mandrato fianarana sy manana anton'asa mamiratra. Marihina fa misy fanentana toy izay ihany koa ny pejy hafa izay mahaliana tokoa. Feno, misy teny mihoatra ny 10,940 ato anatin'ity rakibolana ity ary misy sary fanazavana miisa 570. Ny vidiny kosa dia misoratra ao amin'ny fonony farany izay mitentina 720 ariary. Mandra-piresaka tompoko.